Tompo klasy tompo vavy miarahaba ny mpijery indray ny TV Presse Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny tenako Mamintina Rasolirina izay mitarika hatrany moa ny fandarana tsikafona eto amin'izao tambazotra izao. Ankehitriny dia vahiny maromaro no raisitsika atao anatin'ny fandarana dia ny fikambanana vao anatin'ny Sabemi na ny zanaky Betsiboka mitambatra. Eto moa zany ny solotenina Andriamatoa Alexandra Ravelo Arso, eo ihany koa Andriamatoa Toky Albera, Andriamatoa Adrien sy ireo mpikambana mpiaradia amin'izy ireo zany. Fa zay tompoko mandray ampanajana sy ampitiavana anareo indray manaiko asainy ny fandarana tsikafona eto amin'ny TV Presse Madagasikara. Miarahaba tompoko. Miarabanao Andriamatoa Mamintina, ary miarahaba koa ny namana rehetrarehetra izay manotrona, ary miarahaba tsy adino nareo vahoaka malagasy ray manontolo indrindra ny fitondram-panjakana rehetrarehetra. Eto aho dia tsy haiko ny tsy ondrika ary ny tsy amin'ny finoanana ho an'ireo havana amin'izao amena ara-pahasalamana izao. Maro ny lavo tamin'ity aretina mandringana eto amin'ity firenena ity dia miombona alahelo ary miondrika amin'ireo havana rehetrarehetra zay resy amin'izao aretina izao. Tsy haiko koa ny tsy iarahaba nanao Andriamatoa Filoha, manao ny ainao tsy ho zavatra ianao amin'ny rehetrarehetra amin'ny ady mafy zay andraika hitanao amin'izao sehatra ny valanaretina zay miparitaka eto amintsika izao. Fikambanana ny Sabemi zanaky Betsiboka mitambatra, inona marina moa zany tompoko ny tena hoe antony nanangananareo an'ity fikambanana ity sy ny tanjona ny asa ataonareo eto anivon'ny tany sy ny firenena? Ny Sabemi dia zanaky Betsiboka mitambatra, ary ny foto-kevitra ijoroan'ny Sabemi dia ny asa sosiala fanampiana ny mpiarabelona zay mivondrona ao anatin'ny région Betsiboka, tsy hakanavaka ary tsy manao politika ny fikambanana fa miara-miasa ary mifanolotanana ny fitondram-panjakana. Zay no foto-kevitra ijoroan'ny Sabemi. Inona le tanjona? Ny tanjona dia fampandrosoana ho an'ny faritra Betsiboka. Zay ny tanjona ny Sabemi, zay no natonga nanana sosokevitra anangana ny fikambanana Sabemi zanaky Betsiboka mitambatra. Resaka ny tontolon'ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny ary sika manoloana indrindra zany ny fijoroan'ity fikambanana ity satria dia manana anjara toerana sy adidy eo ny tany sy ny firenena ny olom-pirenena tsirairay avy. Nisy tompoko ny kabary nataony ny voalohan'ny repoblika farany teo, indrindra moa fa manoloana izao ady mamay na ny aretina mahazo ny firenena malagasy ray manontolo ka anaovantsika soloka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra ny ady amin'izany. Ahoana ny fahitanao andriny kabary ny filohan'ny repoblika ireny, ny fahitanareo moa zany mpikambana anatin'ny Sabemi zany, asa iza no afaka maly? Raisika moa zany ny adidy ary andraikitra ny fahitana an'ireny zava-misy tamin'ny kabary nataony Andriamatoa Filoha ajaina tamin'ireny fanambarana tamin'ny alahady lasa teo ireny. Tena marina dia marina ny fametrahana sy ny fipetrahany raisiny fitondram-panjakana, ary teny isorana Andriamatoa Filoha Almira Rajoelina tamin'ireny fandraisana ny fipetra rehetrarehetra sy ny fandraisana didy amandraikitra amin'ny fanaovana an'ireny amena ara-pahasalamana teto amin'ny tany sy ny firenena. Marina dia marina tokoa fa tena miparitaka ny aretina, izay aretina tsy ohatran'ny teo aloha fa tena aretina tena
mafimafy ny teo aloha amin'izao fotoana zao no mandalo ka nandray fepetra ndray matofolo tamin'ireny zavatra reny ary naparitaka amin'ny vahoaka malagasy. Angamba ny zavatra tiako lazaina dia tahitodika amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo angambany ny fikambanana Zabemi. Ny fikambanana Zabemi avy eo amin'ny faritra Betsiboka ho antsika rehetrarehetra zany afatra zany ary ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ny fepetra sy ny fitandremana ho an'ny valanaretina eto Madagasikara dia tsy ho an'ny Andriamatoa irery fa ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo. Atsika ny varavarana itsofoana amin'izany fasitranana izany. Atsika koa ny varavarana itsofoana ho an'ny aretina. Ka raha samby mitandrina atsika tsirairay ary samby miezaka mandray ny fepetra izay napetraka ny fitondram-panjakana izay nolazainy Andriamatoa filoha, mino afa vetoveto dia resitsika izao valanaretina izao ary miainga avy any amintsika tsirairay avy ny fototra ny fitandremana, fototra ny fasitranana amin'izany resaka valanaretina zany. Nametraka ihany moa anao teo ny fanontaniana mikasika an'izay rehetrarehetra eo, ahoana ny fomba fijerinareo ny zavatra rehetrarehetra izay natazainy Andriamatoa filoha. Aminay aloha, aminay fikambanana dia mety ary azo raisina ireny zavatra rehetra voalazan'ireny ary mino fa handray fepetra entitra Andriamatoa filoha amin'ilay zavatra. Nefa izao ny zavatra azoko tsindriana, tsy laoza izay manararoatra ihany ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny filoham-pirenena mametraka an'ireny lamina reny ary mametraka an'ireny fepetra reny izay niraisiny fa any anelanelany any dia misy ny fanararotana ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo. Afaka manome ohatra ianao? Raisiko ohatra fotsiny zany any amin'ny resaka fivarotana fanafody. Any amin'ny resaka fivarotana fanafody efa nolazainy Andriamatoa filoha izy ireny hoe entitra aho handray fepetra ho an'le fivarotana fanafody rehefa tonga any amin'ireny fivarotana fanafody reny dia lasa miakatra be ny vidin'ny fanafody zay tokony ohatra hoe raisitsika hoe 900 ariary ny vidin'ny fanafody comprimé anankiray dia lasa miakatra izy iny any amin'ny 500 na 1000 ariary le izy rehefa avy eo rehefa zahirana ny olona. Ohatr'izay ihany koa misy ny fanararotana koa any amin'ny tompon'andraikitra tsirairay any amin'ny ministera izay tompon'andraikitra misahana sy miaro miara-miaro amin'izao valanaretina izao dia misy ny manararoatra amin'izay zavatra zay. Ka izay fanarotana zay zany dia tokony haramaso akaiky indrindra ny afatra ho apita aminao Andriamatoa filoha amin'izay zavatra zay dia tokony hijery ianao ary tokony tsy hipetraka amin'izay zavatra zay satria misy ireo namana ane ao anatin'ny fitondram-panjakana tsara resaka fotsiny any aminao fa nefany zavatra hafa ny ataony aty ambadika aty. Ka tokony hijery akaiky an'izay zavatra zay mba hanaramaso akaiky ny io fanararotana ho atao an'ny vahoaka malagasy amin'izao amena ara-pahasalamana zao. Dia laza ve Andriamatoa Alexandre fa misy mpanipy hoditra-kondro manodidina ny filohan'ny Repoblika manao izay atonga ny izay resaka hoe fitrihana nyty ady amin'ny Covid-19 tia tsy anderaka ny tokony izy. Eo ihany koa ny mpanohatra moa izay manakihana fa tsy mahafehy na tsy mahavita miasa ny filohan'ny Repoblika amin'izao fotoana izao dia mitako mihitsy aza fametrapy alamo ny filoha. Ahoana ny fahitany ny Zabemi an'izay? Ya, Zabemi moa zany araka izay voalaza zay hoe tsy mpanao politika ny Zabemi fa nefany olom-pirenena ny tena eto amin'ny firenena mahafantatra tsara ny zava-misy eto amin'ny firenena. Raha malala moa zany fa atsika rehetrarehetra eto amin'ity tanin'ny Repoblika Malagasy ity mahita tsara ny fanenjehana ho ataon'ny mpanao politika rehetrarehetra amin'ny Andriamatoa filoha izay mitarika ankehitriny.
nilaza moa ny fanontaniana teo fa hoe misy manipy odinakondro ve ao amin'ny fitondrana mahatonga ny mety hivaran'iny ohatrotra zay a dia ny azoko ambara angamba dia tsotra io moa tsy loha zan'izay fanipasana odinakondro foana na tsy fitondrany andrimatoa filo Andrinirina Rajoelina amin'izao fotoana azy fa na ny fitondrana teo aloha aza zay ny fandimby a dia misy foana ny mpanipy odinakondro ao amin'io lapa io ao ka izany moa dia tompona andraikitra sy ny fandanantanjana n'izany ny filohan'ny repoblika ary izy no tokony hijery sy afantatra n'izany olo zany zay mpanipy odinakondro ao aminy ao efa drakidradraina any amin'ny ainamanjery sy any amin'ny serasera rehetrarehetra ny izany zavatra zany namana mamitiny efa hita zany zavatra zany ary efa fantatra ny président ngamba zany zavatra zany ary zao koa ny zava-misy koa ny zavatra tsy araka ny président mihitsy tsy fantatra ny président mihitsy fa le araka zay voalaza zay ny mpanipy odinakondro no misolelaka sy mampafantatra miteny an'ny président dia lasa tafivarina ao anatin'ny lavaka i président rehefa avy eo tsy président Rajoelina irery zany fa na président teo aloha azy mivoan'izany zavatra zany taty ao teoriana vao tonga saina ny filoham-pirenena hoe nisy an'izany kay le izy efa nidona zany voataitra ka nytiako lazaina dia maro zany ny mpanipy odinakondro fa nefany anjaran'ny filoham-pirenena anjaran'ny Andrinirina Rajoelina no mijery sy manavaka an'izay io moa misy an'le fomba fiteny any aminay zay hoe tokony ho hain'ny filoham-pirenena zany manavaka ny tsiparifary sy ny vary ka izay zavatra zay zany tokony hojereny zay ary misy koa tsy maharaka an'le rythme satria TGV mo araka an'izay TGV zay dia hoe train grande vitesse président mandeha mafy be ny sasany mandeha moramora tsy maharaka an'le rythme zay andesin'ny filoham-pirenena ka izay rehetrarehetra zay zany dia tokony hojereny président daholo misy ekipa tokony esorina ve zany eo satria tsy maharaka zay fangianam-pandeha zay ary tena avita sahan'alan'izay karazana olona izay ve ny filohan'ny repoblika araka nambaranao teo hoe efa hita eny anivony reny tambazotra isan-karazany reny hoe efa tsy mamely reto ekipa ireto ahoana ny fijerinareo an'izay hoe tena asavy ny filoha sa avela zay angamba ny namana mamitina dia azoko lazaina tsara ary président Rajoelina olona sa izy ary angamba ny hitantsika rehetrarehetra eto amin'ny firenena fa manao izy ary tena miazakazaka na dia misy aza zao amena ara-pahasalamana rehetrarehetra zay mandalo zao tsy mitsahatra amin'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa sy ny fanatsarana ny fitondram-panjakana izy miezaka be izy indrindra ny amin'ny sehatra fotodrafitrasa ny ara-pahasalamana sy ny rehetrarehetra tena manao izy zany amin'izao ary tena miezaka fa araka zay voalazanao zay dia hoe misy tsy efa nolazaiko teo hoe tsy maharaka le korsa hoentin'ny président ny ezaka ataon'ny président ny ministère sasany dia mino fa hitan'ny président zany zavatra zany ary efa manana heritreritra an'izany izy ary io moa efa misy fanamby natao ny tany am-boalohany hoe misy fepitaona misy évaluation atao ho an'ny ministre isan-taona izy io tsy haiko isan-taona moa izy iny isaky ny anina misy an'izay zavatra zay zany ny fijerevana isan-taona zany hijerevana ny ministère tsirairay hoe maharaka ve sa tsy maharaka le ministère isaky ny enim-bolana isaky ny enim-bolana dia zay indrindra le izy dia hojerena zany zavatra zay ary efa hitan'ny président zany zavatra zany fa mino fa eo an-dalana amin'ny fikarakarana an'izay izy ary ho hitantsika atoato zany zavatra zany miara-mijery atsika fa président sa izy ary eto angamba ny ataoko fa ty fitondrana anankiray ty zay taritin'ny andriamatoa filoha Andrinirina Rajoelina zay fitondrana angamba ny ataoko hoe sa ary tsy misy an'izany hoe ty namako ity ohatry zao fa sa izy manapa-kevitra ary sa izy manala zay tsy tokony mety tsy maharaka an'le rythme ka misy matoky fa ho ataon'ny président zany zavatra zany
ary vitan'izany velatsika io mahakasika eny satria zay aloha zany zao no tena hoe adogoavana atria ny vahoaka malagasy sy ny fitondram-panjakana mahakasika ny hoe miankina amin'ny ainy lehibe ty aretina mandoza maneran-tany ity fa hitodika tanteraka any amin'ny faritry Betsiboka iny raha vao miresaka hoe Betsiboka tsara tanàna kandreo dia isan'ny atao hoe voalohan-daharana indrindra fanaovana gidina pilina ny amin'ny faritra misy anareo iny. Inona tompoko ny tena hoe mampirongatra tanteraka nyity asan-dahalo misy any aminareo ty na ny fakanan-keriny ity? Ya misy namana moa eto tsara ihany no resahana zany ary manana tokevitra izahay zanaka Betsiboka ao anatiny Zabemia zanaka Betsiboka mitambatra misy distrika 3 mandrafitra ny Betsiboka Tsaratanàna, Maivatanàna, Kandreo. Zahay eto dia misy matongo mivondrona ao anatin'ny zanaka Betsiboka zany dia misy solotena ao anatin'ny distrika. Ny Artonilako ato moa zany avy eo amin'ny distrika ny Tsaratanàna. Ny ato koa moa zany avy eo amin'ny distrika ny Kandreo dia mino sy matoky fa tompotrano miony zahay eto fa tena tompony ary mahafantatra nyzany zavatra zany ary mahafantatra marary ao anatin'ny région Betsiboka. Alohan'ny anazavako sy resako an'izany angamba ny namana Mamitina dia aleo angambany andeha kely atsika satria raha jerena ato anatin'ny région rehetrarehetra eto Madagasikara eto amin'ny faritra Madagasikara zany dia nanomboka ny tondrahan'ny filoham-pirenena ary ny Rajoelina teo amin'ny toerana dia mino angambany ary nahita antsika rehetrarehetra fa anisan'ny miady mafia ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Ny faritra rehetrarehetra efa manomboka voafehy daholo zany rehetrarehetra zany ka ny faritra Betsiboka tsongoko manokana zany ny faritra Betsiboka no mbola tsy voafehy ao anatin'ny zany fandriam-pahalemana zany ankehitriny. Manao ny fitondram-panjakana, manao ny filoha fa misy balistra ngezabe angambany azo lazaina azy ao amin'io faritra Betsiboka io ao ka araka ny tenin'ny filoham-pirenena dia misokatra ho an'ny rehetrarehetra ny fampandrosoana, misokatra ho an'ny rehetrarehetra ny fanampiana ho an'ity firenena ity ary tsy izy rery akory ambelantsika ho rery fa mivondrona antsika rehetrarehetra zay ny ilaina ny fampandrosoana, mivondrona antsika rehetrarehetra mba hifanolotanana aminy mba hampandeha nyity firenena ity. Ka zay ny jononay Andriamatoa Mamitina amin'izay resaka fandriam-pahalemana zay dia mitazona ny lalana voalohany eto Madagasikara ny région Betsiboka amin'ny resaka kidnapping amin'izao fotoana zao ka mbola voatsela angambany vao herinandro lasa zay dia efa nisany nandeha ny tambazotra serasera any ny mandeha ny kidnapping ny takalinaina sy ny ana rehetrarehetra mandeha zany zavatra ka eto misy zanaka Tsaratanàna satria hiditra any amin'ny distrika ny Tsaratanàna antsika ao anatin'ny région Betsiboka mba hiresaka izay zavatra zay alohany anazavako hoe inona marina ny balistra inona ny barazy ahafahana tsy mifehan'io resaka kidnapping sy ny halatro ao amin'ny distrika ny Tsaratanàna na ao amin'ny région Betsiboka. Misaotra indrindra tompoko omenanao ny fitenenana dia izy angamba ny anazavana misaotra ny namana amin'ny fitenenana dia misaotra ny misy Mamitina ihany koa. Voalohany fitenenako ngambany dia hiteny ny anjara-pitenenako mantsy hiteny makasikasika ny distrika ny Tsaratanàna. Amin'ny mahazanaky ny faritra ny tenako dia manao an'izao fanambarana izao ary mitefa manokana amin'ny Andriamatoa filoham-pirenena Jaina ny Andry Nirina Rajoelina. Voalohany dia misaotra
ny androm-panjakana rehetra misy any an-toerana ny tenako satria manao haingo zavatra tokoa ny androm-panjakana any amin'izao amintsika miteny izao. Izy ireo nefany hita ny faritra ary hita ny mponina amin'ny faritra tsara tanàna iny fa mbola tsy ampy niezaka ataon'izy ireo. Ary amin'izao amintsika miteny izao very fanahy mbola velona ny faritry tsara tanàna satria araka ny teny namana teo dia mitana voalohany izany hoe record amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny distrika tsara tanàna. Izany hoe tsy hainay inona ny antony, misy ve nidalo ambony latabatra araka ny fitenenana izay, misy ve ny maty tsy manota amin'ny faritra io, ary izany indrindra tompo ny anaovany Antsoavo aminao Andriamatoa filoham-pirenena mba jerevy ny faritra anay satria tena mijaly amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana, ny lalana ratsy moa efa tsy tenenina, ny tsy fandriam-pahalemana, ny kidnapping, ary atao hoe tena lavitra andrina izany faritra anay izany amin'ny kehitriny. Ka izany ny anaovany Antsoavo aminao Andriamatoa filoham-pirenena satria izahay ao amin'izao amintsika miteny izao na miboaka dia mila skortena avokoa na sarety amin'izao andro sara zao tsara marina fa tsy afaka toambilina any sarety ny mandeha amin'izao dia tsy maintsy skortena miaramila gendarme vao afaka miboaka na ny moto dia tena miaina lavitra ezaka tokoa ny fampandrosoana amin'ny faritra nefany dia anisan'ny Madagasikara ary anisan'ny distrika manana maizy azy raha miresaka arenan-kibotany mitenenina amin'ny distrika faritra tsara tanàna ka mangataka Antsoavo aminao izahay mba jerevo ny faritra misy anay fa mijaly tsy matory andro tsy matory alina ka mangataka ny fahendrenao izahay mba hijery an'izany faritra misy anay izany. Ampy ve le mpitandro filaminana misahana n'ilay faritra misy anareo any tsara tanàna? Ya, raha miresaka fitandrom-pilaminana aloha dia tsara marihana fa hatreto ao amin'ny commune Bekapeka amin'ny faritra tsara tanàna iny mbola vao misy camp militaire izay mbola vao foto-drafitrasa napetraka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa mbola tsy voatokana jusqu'à ankehitriny. Dia izany hoe mbola miandry ny fitokanana io izahay raha ny mpitandro-pilaminana aloha hatreto any an-toerana dia afaka misy any ao ny poste avancé na gendarme miaramila moa zany izy mbola miandry tsika ny fisokafan'ny camp militaire Bekapeka na dia misy any nefa any amin'ny faritra Andriamena efa misy base militaire any fa mbola tsy ampy tompoko ny mpitandro-pilaminana any an-toerana na dia efa manao ny haingo-zavatra azy ireo zay kely any satria zara raha olona roa gendarme roa na telo ny afaka manaradia nireo tsy mataotody any an-toerana ka azo lazaina hatreto mbola tsy ampy tompoko ny mpitandro-pilaminana any an-toerana. Andriamatoa Toky Albera mponina Okandreo rano vaovao na ny loharanom-baovao azo moa zany amin'izao fotoana izao dia misy kidnapping ihany koa any an-toerana mafapana ihany koa zany faritra misy anareo zany. Inona ny azonao ambana mikasika ny tsy fandriam-pahalemana ao an-toerana? Voaloha teny angamba dia mbako manana ny fiarabanana tomety namana rahalahy rehetra. Ny azo ambara angamba ny amin'ny izay loha-hevitra iray izay hoe ahoana tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny distrika Ankandreo. Raha jerentsika kely manao jery todika kely zany tsika hoe ahoana zany distrika Ankandreo zany tany aloha tany tena tao anatin'izao ny clave zany zany distrika Ankandreo zany tena hoe anjakany tsy fandriam-pahalemana tany aloha. Amin'izao ankehitriny izao izy efa hita misy ezaka ihany ny atao amin'ny mpitondra ny toerana efa mba milamindamina zany alisorana ny solombavam-bahoaka ny Kandreo aloha manao izy amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana zay satria rehefa tonga ny fivoriana aty amin'ny assemblée manao taritra ihany izy hoe marary aminay tsy fandriam-pahalemana ny lalana moa fa tsy resahana ka raha jerentsika manokana zany mifaritra Betsiboka hoe tsy Kandreo fotsiny fa tsara tanàna Kandreo
vatanàna moa amin'izy izy no vilona eo tsy dia ratsy loatra ny lalana fa nisan'ny antony indray mampirongatra tsy fandrimpahalemana amin'ireo distrika eo a dia ny faratsy ny lalana efa tenen'ny namako teo hoe amin'izao andro asara zao a tsy tonga tomobile zany reo distrika reo mandeha sarety ianao amin'ny kilomètre maromaro nefa ny amin'ilay lalana tena zany hoe tapitanety no andehanana zany hoe odaoda zany le lalana tena afaka anjakan'reo tsy mataotody tsara mihitsy ka raha le resaka tsy fandrimpahalemana amin'ny distrika kaneo asara izy somary azoazo kely zany hoe miatoato zany izy rehefa tonga ny fahavaratra fa rehefa maina ny tany miakatra mivokatra amin'iny miakatra arak'izay koa ny tsy fandrimpahalemana satria misy mivokatra maka ny anjara tandrifony agnambany zay ny filazana azy hoe zay mihitsy le tary mampiasany dara tsy mataotody zany tonga zay aka ny anjaranay izy izy fa ela nytazomanareo azy tady zay zany hoe anao zany miompy an'le ombikelinao rehefa ngeza tsara izy alainy mamparary kosa zany firytaona tsika nitaizan'le ombitsika ary dia rehefa tonga izy vositra tsara iny alainy zalahy mangotsika tsy tena mangotsika zany ny vahoakany amin'ny faritry betsikoa tsy fandrimpahalemana ka naverimberindrety namako reto teo hoe miantso ny filopirenena jaina ndre matoandry ny Irina Rajoelina mba hijery manokana ny faritra Betsiboka satria ohatra ny tombo bakivaky zany izy io sady marary mamenatra maninona ary tamin'ny andron'ireo menabila reny eny raha misy nidalo tena nalaza indrindra ngamba ny remenabila tena nanao ny ataony vita ny nampanginana zany fa maninona ny faritra Betsiboka zay distrika telo fotsiny mandrafitra azy azo atao tsara ny mampandry fahalemana ny faritra io fa na mifahalalana izy tsy tonga any ambony le tapitra ataony vahoaka fa mety voasakana tia tenatenany ka eo zany natonga ny tena aloha mpahafantaritsika ny présidenty iraiky mihitsy zany hoe misy tsikombakomba ataon'ireo mpitondra sasatsasany be eo anatin'izay eny io fa tenen'le namako teo ony hoe dalo ambony latabatra dalo ambony latabatra tsy maty manota mety misy zany fa nefa kosa tsy teny zay hoe lerangaty iny hoe dalo ambony latabatra tsy afaka manao azazy fa zay eto Madagasikara matotsy foana tsy fandrimpahalemana dia mety misy zany araka ny voalazany namana mamitiana teo hoe efa manomboka misy kidnapping koa ny kandreo tsy fandrimpahalemana manomboka miverina raha mijery zao tsika hoe taloha kely mipaka efa nisy alatrombo zao tao amin'ny Matsilotsimo kabosy tao kabosy taloha mipaka nisy alatrombo taorina mipaka koa mbola nisy ihany koa ny alatrombo tao Matsilotsimo ary tamin'io nisy nataon'ireo kidnapping le tenen'ny namana mamitiana teo nangatan'ireo vola 4 tapitrisa tafiverina moa le olona satria andohan'le vola 4 tapitrisa fa saingy kosa le omby tsy verina le omby satria rehefa natao fanarahanty aty amin'ny faritra Kazobe ty tsy tany di hoe nakaiza na nakaiza tsy tafiditra ny mpanaraty avy any akandreo satria efa niditra ty frontière n'olona le izy dia nipody maina fa ny olona indray tafipody somatsara satria nanefa ny vola 4 tapitrisa zany azotsika mijerena hoe manomboka miverina zany tsy fandrimpahalemana ao amin'ny distrika kandreo ka eo no mahatonga anay matsiaro marary dia manao antsoavo hoe jereo manokana le faritra Betsiboka io tsy ny tsara tanàna sy ny kandreo foana no tena miverina tsy fandrimpahalemana fa na ny maiva tanàna koa ny efa manomboka mirongatra ao misy any Mangabe ny Mazoma maro efa manomboka miverina koa ny tsy fandrimpahalemana ary zalany eo tena mahagaga ny zalany tsy mataotody zany dia ty
eo zany tena mandefa hoe nefasan'ireo taratasy mihitsy anao hoe hoavy zay e lasa tena vahoaka ndray mioro am'ireo hoe tena mandry tsy lavolo le mpona tena mandry tsy lavolo andro manalina mihitsy zany hoe mandry anjiranatsy mihitsy zany no vahoaka ny faritra betsiboka mihitsy fandrimpahalemana io ka tena miangavy atanandroa andriamatofiloha jereo manokana ny faritra betsiboka satria tena matsiaro maharary amin'ny tsy fandrimpahalemana marina faritra betsiboka zany hoe faritra tokony hosanga ny eto Madagasikara satria afaka mamokatra izy ny renakibony tany no efa tsy resahana ntsony fa io ananany betsiboka maro tokony afaka ny fietsara tsy fandrimpahalemanao zany izahay raha misy tolo tanana avy amin'ny fitondrana raha nary n'izay feo tamin'ny mponina avy any Kandreo sy tsara tanàna teo ny tena koa dia manary tokoa zany ilay faritra misy any aminareo raha kapoka zany reo zavatra roa inona no tena hoe vato misakana tsy ahafahan'ilay fampandrina fahalemana ny tany any atoerana amin'izao fotoana zao zany Andriamatoa Alexandre. Ia, misaotra betsaka nametraka ny fanontaniana namana Mamitiana. Efa lazaiko teo aloha monko zany hoe misy balustre, misy barazy mahatonga io tsy fandriampahalemana io. Ary tena miangavy amin'ny Andriamatoa filoha ajaina. Izahay zanaky ny faritra Betsiboka mahafantatra, mahita ary mahay io le dala mbola tabatra io fa sarotro aminay no handeha hanonona rakotona rabe fa raha ilaina izahay raha misy mifankankevitra ary efa manao tatitra foana le izahay any amin'ny fitondram-panjakana rehetrarehetra any ambanimbany any na any amin'ny tafika zany na any amin'ny gendarmerie zany ny vatantenako moa zany dia tena anisany manao tatitra sy mampafantatra n'ireo fitondram-panjakana zay tompona andraikitra voalohany amin'ny resaka efa nisy ny aino ve kanefany hatramin'izao azo lazaina aloha fa hoe miaino zareo fa io moa izy ireo araka an'izay voalaza zay hoe misy procédure ary misy lamina tsy maintsy arahana ka hatramin'izao le tsy valara sy le tompony fototra n'le zavatra mbola ao ihany ka zay zavatra zay no mahagaga ihany fa mangataka ny fitondram-panjakana zany mba hijery akaiky ny zavatra fa inona moa nozy ianao no mametraka zay le hoe inona le balista ny voalohany aloha zany dia zavatra angatanay dia isoranay aloha mbola isotra ny ministre ny intérieur ihany nametraka chef district ao Antsaratanàna miasa io chef district io ary miasa rery izy amin'izao fotoana zao zay zany zavatra angatana zay zany zavatra tiako tsipina zay isorana ny ministre ny intérieur Andriamatoa Tina Andrianarivelo isorana izy mialatsiny raha manona ny anarany eto anatriany fahitalavitra fa tena isorana izy nametraka sy ireo ekipa rehetrarehetra ao amin'ny staff nametraka ny chef district ny Tsaratanàna io miasa io ankehitriny ary tena mamongo tena manambotra an'ireo le tsy valahara ao amin'ny tanàna ny district ny Tsaratanàna ary fototra ny kidnapping sy dalo raindahany amin'ny resaka alatromby ao amin'ny faritra Tsaratanàna io miasa izy miasa rery izy tompoko ka mila ny fitondram-panjakana na ampiasa inona moa ny ataoko hoe mba nangataka izy io zany tiako tsy hipety foana zany zavatra zany ny olana ane dia lalana aloha zany olana nangataka izy mba nangataka fiara any amin'ny sampana any amin'ny ministère de l'intérieur zany tsy fantako moa zay fanomezandreo tompona andraikitra an'izay zavatra zay fa io zavatra io tsy ampy aminazy ary zay sy fanampiana fiara zay ahafahany manao déplacement manenjika n'ireo dahalo tsy valahara any amin'ny tanàna io tsy miky manao kidnapping mangataka anareo ministre de l'intérieur izahay zanaky Betsiboka mba hanampy azy misy ny ezaka fanataonareo ary mbola mangataka ny bebe kokoa amin'izay zavatra zay mba hanome azy amin'izay zavatra zay mba hahafahany ny déplace manenjika an'ireo
da lasa chef district amin'ny tsaratanàna le chef district no laza mpanenjika dahalo zay zany ny zavatra azo lazainy ary tsy menatra tena milaza n'izany lasa izy no nefa izy tsy manana basy akory handeha niantsika dahalo fa dahalo nidyreo dahalo roa manana basy manana fitaovana zay tiako apetraka foana zay ny sakana manaraka an'izay koa dia misaorana foana koa aloha ny ministre intérieur mbola isotra ihany sotra ministre intérieur nametraka ny préfecture vaovao ao Betsiboka miasy io préfecture io amin'izao fotoana zao ary mananyainitso zavatra manao tatitsy any amin'ny sampana tsirairay avy ny zavatra manjoa ny faritra Betsiboka na mifampandrosoana zany tena miasa izy ary efa tsapanay ane fa zanaky Betsiboka io préfecture io mahafantatra ny marary amin'ny Betsiboka zay ihany ny angatanay namana Mamitiana amin'ny filoham-pirenena mangataka izahay zanaky Betsiboka mba zanaky ny tanàna zany ohatr'ireo mahafantatra tsara marina fa tsy zanaky ny tanàna chef district ny tsara-tanàna fa nefany kosa nataony tsy olo-kafa reo tsara-tanàna fa nataony ho anazy ary tena niezaka izy nanao fanetretena ary tsy ambaran'izany izy fa niara-nasa tamin'ny gouverneur ny Sofia teo aloha dia mahafantatra tsara ny fanenjehana andreo dahalo reo zay ngamba ny tena zavatra mipetraka ngezabe zay ary tena bakazy ngezabe no entiny hanenjehana andreo dahalo manana paikadin'izany ny chef district ny tsara-tanàna aiza ho aiza zany ny fametrahana n'ilay gouverneur hatramin'izao mbola tsy nahazo an'izany gouverneur ny faritra zany Betsiboka tsy mandringa ve zay resaka fampandrina taniny any atoeran'izay eo indrindra atsika monsieur Mamitiana amin'ny fametrahana ny gouverneur eto akory ene tsy manery ary tiako ny milaza fa tsy manery any Andriamatoa zahay ary efa be dia be no mandefa any amin'ny serasera ray manontolo mangataka ny zanaky Betsiboka hametrahana ny gouverneur ny Betsiboka angamba ny eto Madagasikara ny zanaky Betsiboka ray tsy nahazo ny région Betsiboka rery no tsy manana gouverneur eto Madagasikara izany rehetrarehetra zany dia anisany mipetraka ao anatin'izay le tsy fandianana tsy fiosona ao anatin'ny fampandrosoana zany angamba ny ataoko hoe zay angamba ny azo fihezina azy ny mahabanga ny androm-panjakana anankiray zay ao anatin'ny tompona andraikitra voalohany amin'ny resaka fampandrosoana ao anatin'ny faritra mbola tsisy hatramin'izao angamba ny ataoko fa izany angamba ny mahatonga an'io tsy fandriam-pahalemana tsy fampandrosoana ao Betsiboka na dia misy aza ny fotodrafitrasa zay manapanatsangana ny filoham-pirenena ao an-toerana dia ireo ne jerem-potsiny eny ireo fotodrafitrasa reo hatramin'izao nanangana izy trano manara-penitra anankiray bureau ny police direction ny police ao amin'ny faritra Betsiboka mbola tsy voatokana hatramin'izao nanangana ny des RPS eria Bekapaika mbola tsy voatokana hatramin'izao satria io zany tokony hoe tandroka hiarovozina ireo maramila reo ary zay zany ny zavatra tsy piko tsara fa hoe ny mpitandro filaminana atsipiko any amin'ny filoham-pirenena tsara zany zavatra zany angatanay zany mangataka zahay mba hanara-maso ireo mpitandro filaminana mba hanara-maso ireo fitondram-panjakana any amin'ny faritra district ny tsara-tanàna ianareo tompona andraikitra ty ambony satria mahagaga dia raha voatorano reo mpitondra-fanjakana zay miasa ao an-toerana na ny zandarma zany na ny maramila zany ndretrarehetra zany dia mahagaga fa mametraka fantaniana ny izahay avy any fotony hoe inona ny antony mahatonga an'reto olona reto lasa ohatrany tsy dia mibana tsy dia hoe mifantoko amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana zay fa ohatrany zavatra hafa no mahasevitra ny sasany zay zany tena zavatra hita be zany zavatra zany hita taratra ary efa nanaovana tatitra zany any amin'ny serasera ray manontolo efa nisy ny nanao an'izay zavatra zay eto akory tsy fitoriana olona na hoe firesahana olona na amin'ny fitondram-panjakana fa isaorana ihany aloha zareo isaorana reo satria raha tsy tany ireo ane efa ataoko angambany fa efa tsisy tsona rava angamba zany district an-tsaratanàna zany amin'izao fa saingy mba hoe mbola tanitra zareo dia ny olana dia zao zavatra mipetraka monsieur Mamitiana nametraka fantanina gouverneur anao teo fa hiditra amin'izay ary oveo
vetivety fotsiny na zavakely mikasika n'le resaka commandement zany eo koa zany mipetraka mahatonga ny tsy fandriam-palema nao tsara-tanàna ny compagnie ny tsara-tanàna tsy afaka mifehy ny any Andrimena satria ny Andrimena zany compagnie ny alaotra mangoro no mifehy azy ao dia tsy afaka maname baiko zany ny aty tsara-tanàna amin'izay zavatra azy dia mijery fotsiny nefany Andriamena district ny tsara-tanàna io zany dia angatahana mafy anaovana teny avo mihitsy amin'ny andriamatoa filoham-pirenena mba hijery an'io haverina ho compagnie tsara-tanàna ny Andriamena fa manahirana ny fibaikoana azy na dia mahita zavatra azy amin'ny tany folaminana ao amin'ny Andriamena io dia misalasala izy ny ray baiko satria tsy tokony andraikitra voalohany izy amin'ny toerana izy zany satria misy ny lamina zay efa napetraka andreo rafitra rehetrarehetra ny faharoa manaraka an'izay koa dia ny inona ty mikasika ny mitandro filaminana izy teo amin'le faritra ny resaka fitsarana ny marary amin'ny tsara-tanàna marary amin'ny Betsiboka fa tsy marary amin'ny Majunga Boeny zay koa zany zavatra zany mba mangataka koa zahay andriamatoa filoha mba havereno aty Betsiboka aty Maivatanàna ny déferment ny fitsarana zereo olona tsy mataotody avy eo an-tsara-tanàna ho tsaraina aty Maivatanàna fa aty ny centre aty ny fuibeny région-ny Betsiboka fa tsy any Maivatanàna tsy any Majunga tsy any Boeny satria tsy marary amin'ny Boeny ny mahazo ny Betsiboka satria rehefa tonga any le olona dia amavain'ireo any ny fitsarana azy dia voditra indray ny rapisy dia manao indray izy fa zahay ato tsara-tanàna ato Maivatanàna zany district ny région Betsiboka mahafantatra tsara fa marary zahay raha ohatra ka voditra io io voatselatsela chef district ny nanao an'izay zavatra zay dia anisany mbola anatin'ny procédure moa zany mbola manentsika an'izay hatram'izao ka tokony hojereny fitondram-panjakana farany zay aingana zany io mba hifehezana ny fandriam-pahalemana ao an-tsara-tanàna tsy foana ny kidnapping ao an-tsara-tanàna raha tsy jerena zay zavatra zay ary ireo mpidalo ambony latabatra ireo dia aoka tsika rehetrarehetra zay anareo mpitompona andraikitra voalohany ao anatin'ny fitondram-panjakana mba hijery an'izay dalo ambony latabatra zay fa misy tena dalo ambony latabatra manao pressing ny vahoaka madinika ao amin'io faritra tsara-tanàna ao amin'ny district tsara-tanàna io mba tokony hojerena zay zavatra zay fa mampalahelo eo an'le gouverneur tsy misy fitarazoana viny ataon'ny fitondrana ny amin'ny fametrahana ny gouverneur telo taona sisa no esan'ny mpitondra amin'izao fotoana zao tsy mahataraiky ihany rehefa io raha fahitana resaka gouverneur aloha dia tena taraiky tara zahay ary zany moa président mahafantatra ny tokony ataony président mahafantatra ny tokony hotendreny président mahafantatra zay safidy zay eritreritra mety ho apetraka ny gouverneur fa zao izy mangataka fangatahana nanay mahazanaka Betsibokanay fangatahana nanay raha mbola mety re tompoko raha mbola mety satria ny Zabemia dia zanaka Betsiboka mitambatra miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana manolotanana ny fitondram-panjakana miaro mivozona ny fitondram-panjakana indrindra anao andriamatoa filoha tena manampy anao ny Zabemia ao Betsiboka mino afa tsy ohatra ny teo alohantsony angamba ny zava-misy aty aoriana raha ohatra ka hainao andriamatoa filoha ny mijery ny Zabemia ao Betsiboka anampy anao ny Zabemia tsy miaro makamasaka latsaka akory hoe miaro ny tanatana vava avy any aminao voanao fampandrosoana ny zanaka Betsiboka ny Zabemia fa efa manao zany ny Zabemia zao manao fanampiana amin'ny asa sosial indrindra amin'izao resaka amenam-pahasamana zao dia manao hetsika mizaraka asy bosy nisy ny fadigon-drano tany Amazomata tany amin'ny commune Amazomata ao anatin'ny district Maivatanàna zany dia nandray an-tanana ny Zabemia nivoaka tany amin'ny namanjery namana zany zavatra zany ny asa nataony Zabemia tany tsy mila miandry amin'ny président ntsony fa dia tena miezaka ny Zabemia ary io ny tokony ho ampinao monsieur le président tokony hojerenao io Zabemia io satria hanampy anao izy ary hiaro anao amin'ny zavatra rehetrarehetra io Zabemia ka zay nangatanay andriamatoa
monsieur le président ny angatanay dia hoe tsy manery akory zahay ianao ny tompoteny farany ianao ny tompony fanapaha-kevitra ary tsapanay fa olo-kendry ianao mahafantatra ny zavatra tokony ataonao ka mangataka izay be dia be ny manao lelamanga zay ny zavatra lazaiko misy eto analamanga fotsiny efa nisy erreur nataony namana sasany zay eo amin'ny lahapotsy vatana zay olona tsy mahafantatra akory manao lelamamy any aminao any mandreo matofoloha hoe mahafantatra ny betsiboka za zanaky betsiboka dia ho tendrena ho gouverneur izy rapitso mangataka izahay ary miangavy ianao antanam-bola voniny izahay zabemi hanampy anao amin'ny lafiny rehetra fa mba mangataka kosa izahay mba zanaky ny betsiboka zanaky ny faritra betsiboka io no tendrenao gouverneur anay zay zanaky betsiboka zay akory tsy miteny aho hoe avy eto Antananarivo dia nangala fanamarina ponena na any betsiboka dia hoe zanaky betsiboka zay non zay le izy fa zanaky ny faritry mihitsy no angatanay efa manana zany tena hoe manana zany zay ary efa misy an'izany any amin'ny bureau politika nalefa ny bureau politika any aminao zany zavatra zany manana an'izany ny zanaky betsiboka efa nisy an'izay any efa misy koa nalefany be dia be zany zavatra zany manana zany ny zanaky betsiboka ka io aza tanao zao hitatsika taratra amin'izany azontsika tsapaitanana ary profo entina aminao zany andre matofoloha ifamiatrahanao ny gouverneur Sophie io maro misy ny tsy tiany généraly Ilson René zay gouverneur ny Sophie fa nefany kosa zanaky Sophie izy mahafantatra tsara ny ao ambolaniny Sophie mahafantatra tsara nyle dahalo ambony latabatra zay efa tsy voasandotra tany amin'ny taonany maro zay mpangalatrongo raindray ny tao ao Sophie voanavoaka ny voatselatsela zany fanamarana zany manenjika azy izy amin'izao fotoana zao satria fantany ny dahalo ao antoerana misy azy zay ny angatanay fa raha mbola olo-lafa foana mba olona manao lelamamy sy misapo sy tsaratsara resaka any aminao any no apetraka eo monsieur le président tsy foana ny fangalarana tsy foana ny kevinapinina ao amin'ny faritra betsiboka fa ny zanaky betsiboka mahafantatra ny marary ao aminy zanaky betsiboka mahay ny tokony afampandrosona ny betsiboka ka mangataka izahay monsieur le foloa monsieur le président amin'izay zavatra zay mba jerevo akaiky izany zavatra zany ary eo atsika ifampijery androany amlaza amin'ny anamanjery rapitso raha misy ny soso-kevitra ilainao misy ny fanampiana tokony ilainao misy ny zavatra tokony ifanampitsika amin'izany zavatra zany aza misalasala anao monsieur le président vonina nampy anao mandrakariva izahay na maraina na halina na toandro izahay vonina foana zahay zabemia hanampy anao amin'ny rehetrarehetra raha misy ny zavatra tokony tsy takatra ny fitondram-panjakana mitenena antsovy izahay fa vonina ifanampy aminao mandreo mitofolo eto zany tsy jerevana olo politika atsony tsy jerevana ninina atsony fa fanampinanao no zava-dehibe ary misongadina ho ataony zanaky betsiboka mitambatra zabemi zany zavatra resako zany vonina ny zabemia hanampy anao anotanana anao monsieur le président amin'izay rehetrarehetra zay fa zay ny angatanay be dia be moa koa ny azoko lazaina any amin'ny faritra ny tompony andraikitra ao amin'ny bureau politika any amin'ny faritra efa be dia be ny erreur nataon'ny tompony andraikitra isatsokajy any amin'ny faritra zay rehetra manao lelamamy aty aminao be dia be ny erreur fa efa kely ny fotoana hidirantsika any amin'ny 2023 mitady valibabeny anao monsieur le président mitady vokatra hazo tsapaitana anao monsieur le président vitany zabemi zany vitany zanaky betsiboka zany zay rehetrarehetra eritreretinao za akory eto tsy miteny hoe rakotona rabe fa mangataka izahay mba zanaky betsiboka ary efa zanaky betsiboka fa vonina efa mba nanao dinana fampandrosona mba hita taratra zay no tendrena ny gouverneur io ane azo apetraka androany dia azo sorona rapitso tsapay aloha izy bevesina ny asa vita
dia jerevana ny asa vitany a dia eo anao manao any évaluation anazy a afaka solonao izy fa tsy maninona zany tsy manona anaran'olona hoa zahay eto fa zay mangataka monsieur le président ary tsy maniry anao zahay a mba hanendry izay gouverneur ny Betsiboka mba zanaky ny Betsiboka ao an-toerana apetrao le zanaky Betsiboka tsy manery hoa zahay a fa fangatana manay a zay volona ifanampy ifanolotanana aminao andrinato voaloha amin'ny rehetrarehetra amin'ny lamina rehetrarehetra amin'ny asa rehetrarehetra volona izahay fanolotanana anao any zavatra rehetrarehetra na inona ny ilainao anay a volona izahay raha mila anay ianao a volona izahay na dia androany asa am'izao rehetrarehetra zao ifanolotanana aminao zahay tsy mana zay akory hoe ny fikambanana tsy dia hoe manana zavatra ngesabe ho avita ohatran'ny mihoatra ny fitondram-panjakana fa mba manana ny enti-manana ahafahana mampandroso ny faritra Betsiboka zay ngamba ny azo lazaina mikasika an'izay fampandrosoana any amin'ny faritra Betsiboka sy ny gouverneur ny Betsiboka. Tapitra moa ny fandarantsika ny fotoana voafetra omena fitenenana tsirairay avy ianareo telo mirahalahy amin'ny fampitana zany zay tsara ho fantatra ho an'ny mpijery atsika rehetra na ny zanaky Betsiboka io na ny mpitondra na ny vahoaka izay mahita atsika Andriamatoa Toky Albert. Alohan'ny amararana moa zany sady misy nomenao 2 minitra zay teo hoe ahoana ny afatra mpitaina ny mpijery zany hoe tsika zao anatin'ny afamiana ara-pahasalamana dia ny afatra voalohany miompana tanteraka amintsika malagasy hoe aoka atsika samby hitandrina satria itsika ihany lakle avo hafehezana an'io valana retin'io raha mitandrina atsika dia voafihetsika io fa raha tsy mitandrina atsika dia tsy voafihetsika io dia manoloana an'izay sika amina manokana atsika ao Betsiboka zany misedra olana tokoa atsika miresaka tsy fandriam-pahalemana ka eto dia manentana atsika mba me vaovao ho an'ireo mpitondra fanjakana eny an-toerana ho an'izay manana meo vaovao reo afahan'ireo natanteraka ny asan'ireo. Andriamatoa Adrien teny atsika ho an'ny mpijery. Ya maranako ny teniko dia eto ngambany jery amin'ny vahoaka malagasy rehetra mandalo fotoana tsatsa tokoa ny malagasy ankehitriny ka okare tompoko mba samby anaraka tsaka sy andavana ny fepetra izay atolotry ny filoham-pirenenantsika izany natao dia mba anatsara sy iarovana ny atsika tsirairay avy ary eo koa hitodika manokana ihany koa ny tenako amin'ny vahoaka amin'ny faritra ny Betsiboka ankehitriny marina tokoa fa miady mafy ny vahoaka rehetra manera Madagasikara amin'ny aretina coronavirus fa itsika tsy vitan'izany rery ihany fa mbola miady ihany koa isika amin'ny resaka tsy fandriam-pahalema ny kidnapping indrindrandrindra izany mampahery atsika tsirairay avy mba ataovy raha atsaka sy andava ny fepetra tenen'ireo filoha ho antsika amin'ny valana aretina izay mianjady ny firenena ity ary ihany koa mbola mampahery atsika tsirairay avy ihany koa ny tenako amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay mianjady any amintsika satria mino zahay fa izao zavatra natao zao mba hiantefa any amin'ny filoha-jaina Andriamatoa Rajoelina arengany mba handray fepetra tokoa ianao Andriamatoa filoha satria mitaraina ny tany misy anay ihany satria manana izay manana anao nefa ny ankehitriny mbola miandrandra trano ny vahoaka ny faritra Betsiboka amin'ny fampandrosoana hoentinao mba handray anjara amin'izany zahay ary farany fandraisana mpitenenako dia hitodika manokana koa ny tenako amin'ireo androm-panjakana rehetra any an-toerana toy izy hoe tompoko ny asanareo ary vonona izay vahoaka anaraka sy anome information mba ahafahantsika androngatra ny tsy fandriam-pahalemana izay misy any faritra misy atsika io ary izay ihany koa dia apita amintsika vahoaka aza misalasala isika miara-miasa amin'ny mpitandrom-pilaminana sy ireo androm-panjakana rehetra any an-toerana satria
rehefa vonina izy ireo ny hiaro atsika ary mino hafa vonina ihany koa izy ireo hitatitra ny etaetatsika any amin'ny filoham-pirenena ka izay ny teny tompoko makasitraka an'izay. Andriamatoa Alexandre, famaranantsika ny mpira. Ya, misoratra betsaka mamaraparana ny fandarana moa atsika zany zoa dia isaorana moa ireo namana izay nametraka ny afatra kely amintsika rehetra vahoaka malagasy, indrindra ny vahoaka ny betsiboka izay ireny mikasika ny resaka fandriampahalemana sy ny eo anivo ny fitondram-panjakana. Akasitrahana izy ireny ary akatelemana ihany koa ary ny ady ny zavatra angatahako ihany dia mitodika aminao izay Andriamatoa Voloa, za moa no any ihany no tena lalana ahitana ny fampandrosoana ary izy efa hita be fa tena miezakazaka ary tena miazakazaka amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Mitodika aminao manokana izay Andriamatoa Voloa ary mbola makasitraka ny asa rehetrarehetra izay nataonao any amin'ny faritra betsiboka ary mbola tsy nataonao zanakalafa izahay ary indrindra fa nisoritanao zany zavatra zany hoe tsisy distrika alavitra indrindra zany tsony eto Madagasikara. Mino izay fa région betsiboka dia akaiky anao tanteraka na dia misy aza ny mbola tsy fanendrenan'ny gouverneur hatramin'izao. Mino aho fa efa ho andalana ny fikarakarana zany ianao ka misy matoky izahay aorianan'izao tatitra sy fangatahana ho anay zanaky betsiboka zao ho an'ny Zabemy zao dia anendry an'izany gouverneur zany ianao ary anendry ampitiavana hijery ilay zanaky betsiboka izay anisany nangatahanay zanaky betsiboka. Misy matoky izay fa ifanontanana aminao hatramin'ny farany na inona ny ilainao anay na inona no zavatra ampanaovinao anay vonina izay zanaky betsiboka ifanontanana aminao Andriamatoa Voloa. Zay ngambany ny afatra ho an'ny filoham-pirenena ka mitodika amintsika vahoaka malagasy ray manontolo ny tenako ny resaka ny amin'ny anara-pahasalamana tsika teo dia hitodika amintsika rehetrarehetra tompony andraikitra voalohany ny tsirairay amin'izao amin'ny anara-pahasalamana zao. Aoka tsika rehetrarehetra mba hitandrina indrindra ny afatra ho an'ny zanaky betsiboka ray manontolo mitandrema itsika fa matanjaka zao aretin'izao ary tsy mamela mahazo ka noho n'izy mbola tsy mbola miparitaka any amintsika dia mitandrema antsika tsirairay mba zero ny ka any amin'ny faritra betsiboka ary misaotra nareo fitondram-panjakana ny préfecture ny tompon'andraikitra jiaby izay manolotanina sy amin'izao amin'ny anara-pahasalamana zao amin'ny faritra betsiboka ao isaorana nareo indrindra nareo député telo isaorako ihany koa nareo satria manainy anareo tsy ho zavatra nareo ao anatin'ny district ao anatin'ny région betsiboka manana izahay manana nareo ary aingany mba hitohy hatramin'ny farany ny fiarah-miasa ny eo anatrehan'ny vahoaka sy anareo mpitondra ao anatin'izany zavatra. Ilana tsiny raha ohatra ka ary soritako eto Andriamatoa Voloa tokony nisolombavambahoaka ny ivoaka haina manjery toy izao kanefa ny araka an'izay voalazanao hoe tsy mifidy izay olona afaka ny fanolotana sy ny fanampy ary fanoloran-kevitra ho anay Zabemy ho any amin'ny Andriamatoa Voloa izao tatitra izao dia manolo-kevitra izahay tsy manana fahefana akory izahay Zabemy fa ianao no tompony andraikitra maheno an'izao afatra zao dia tokony andray an-tanana hatramin'ny farany. Makasitraka tompolay makatela tompony dia makasitraka ny Zabemy na ny zanaky betsiboka mitambatra nanaiky ho asain'ny fandarana tsikafona eto amin'ny TV Presse Madagasikara. Makasitraka anareo tompoko nanaiky. Makasitraka tompoko ary angatana mba toy izay ihany ny arahana ary mbola vonina izahay fanambarana sy fanampiana amin'ny zavatra rehetrarehetra fanoloran-kevitra indrindra nareo TV Presse akasitrahana ianareo satria aza jerena hoe TV Presse no ivahiny amin'ny TV Presse izahay dia hoe zanaky kalafa akory fa atsika rehetrarehetra io ny hitanay efa mety ahafahanay manapita ny afatra any amin'ny fitondram-panjakana. Makasitraka makatelo tompoko. Dia izay ihany koa no anakatonako ny fiarahantsika remetrahako ihany koa
ny mandrapitafa patsiahivina antsika rehetra moa zany fa Andriamatoa Alexandre Ravelo Arso sy Andriamatoa Toky Albert, Andriamatoa Adrien sy ireo mpiaradia aminy moa zany no nasainy ny fandarana tamin'izao fotoana izao fa dia mitraka ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ho amin'ny manaraka izay vahiny hafa indray no entsika tao anatin'izao fandarana tsy afa izao velo matokolahy mandrapitafa tompoko vavy.